telopolo amby zato taona no idiran'ny filazantsara teto zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana zany rehetra misy karazany ary roapolo taona ny synodam-paritany ny fikendrena dia hampahalalany olona indrindra izany fahasoavan'Andriamanitra tonga taty amin'ny faritra atsimo izany ary ny tanjona moa dia tsy maintsy misy zavatra izay apetraka tantara ka ao ny tsangam-bato lehibe izay atao eto an-tokotanin'ny mpiangona eto an-tokotanin'ny synoda eto dia trano anankiray lehibe izay ahorona eo ho tsangam-bato izay ny fahatelopolo amby zato taona dia ireo missionnaire mitondra ny filazantsara taty Asimo ary izany no antony fiorenan'ireo stasiona maromaro aty amin'ny synodam-paritany faratofay izany ao ny stasiona Manantenina ao ny stasiona ao Mahatalaky izay ny Manafiafy ao ny stasiona izay eto an-toerana dia ny eny Libanona sy ny eto amin'ny Mahavoky zany ao ny stasiona eny Manitately izay sekoly lehibe tokoa dia ao ny eny Manambaro sy any Ranomafana ireo zavatra ireo dia ny missionnaire rehetra izay tonga taty no namorona azy ireo dia izany no ankalazana indrindra ka asiho ny taranaka faramandimy koa dia ao koa ny mahafaharoapolo taona ny synodam-paritany faratofay ny tambatra ho iray ny synoda taty taloha dia natsoina hoe Atsimo Atsinanana dia avy teo natsoina hoe synodam-paritany Tolagnaro izay mbola nitambatra amin'ny Ambovombe fa nanomboka tamin'ny 1996 dia nitsopiny Efelema rano koa ity synoda ity mba hizarana koa ny synodany Ambovombe sy ny synodany faratofay izany zava-dehibe mampifandrosoan'ny filazantsara izany fisarahana izany fa tsy ady sanatria izany no ankalazana ankehitriny ny aty Atsimo dia ny Amerikana nitondra ny filazantsara taty Atsimo tamin'ny 1888 dia ny mission amerikana no nitondra ny filazantsara taty mizara roa manko izy io ao ny norvégiana ao ny amerikana ny tapany avaratra rehetra dia ny norvégiana no nitondra filazantsara taty ny tapany aty Atsimo ny amerikana no tonga taty amintsika ary zany no antony fiorenan'ny American School teto ny fiorenan'ny hôpitaly Manambaro izay ny amerikana daholo no ny dokotera mpitsabo tao ary ny taleny sekoly tao Manantately dia ny amerikana ny fandaharam-potoana dia natsoina daholo ireo zanak'ampelezantsika satria misy any Apelezana any Antananarivo any Beza any Tsirabe dia natsoina daholo ireo mba handray anjara amin'ity fankalazana ity ao ny fampianarana ny tantara izay nisy ao ny fanehoana ny fiarahamiasa amin'ny missiona mpiaramiasa izay nanafarana ny solotenany amerikana izay tonga eto no atoato ao ny fanazavana indrindra ny lohateny dia ny Isaia 25 zany andiny voalohany manao hoe misangana ny zavava tonga ny fahazavanao izay mifototra amin'ny fahazavan'ny filazantsara izany misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatanterahany ty zobily ity ary miantso sika zanaky ny Efelema manontolo hitazona ny mahaloterana ary miantso zanaky ny loterana rehetra sy sika kristiana rehetra hifanohana amin'izany tsangam-bato izany mba ahatsiarovatsika ny fankalazana izao tsangam-bato lehibe izay atao ny jobily fahatelopolo amby zato taona nidiran'ny filazantsara sy ny faharoapolo taona ny synodam-paritany tao dia mirary soantsika rehetra ary ho tahin'Andriamanitra tao